eny ny fomba fijeriny atoko tim aloha iny anazy any fandaoko inge jerevana ny fomba fijeriny vahoaka inona moa ny atao hoe anteny miram-pirenena ny anteny miram-pirenena zany anie dia lapan'ny olom-boafidy olom-boafidy zany no tokony ho tompona andraikitra eto anivon'izany anteny miram-pirenena zany fa ahoana moa nisy olo tsy mboafidy nefa nahoasana solombavam-bahoaka raha ohatra zany hoe ilay olona ho vice président na ho septième vice président atolotry ny mpanohatra tsy député dia ahoana moa ny apety an'izany ny anivon'ny tontolon'ny fiarahamonina olona tsy voafidy ve nanao ny andraikitra sy asana solombavam-bahoaka dia verinay fa hafahafa ihany kanefa ny eo misy solombavam-bahoaka mpanohatra ka maninona tsy amin'ilay solombavam-bahoaka mpanohatra no isafidianan'ny mpanohatra ho atao an'izay vice président ny mpanohatra zay zany zay lalàna zay zany no tokony ho dinihana sy ho jerevana akaiky any satria somary mifanohatra amin'ny antom-pisiny ity androm-panjakana ity zany zavatra izany ka ny solombavam-bahoaka zany olom-boafidy zany fa tsy misy mihitsy hoe anao ny andraikitry ny solombavam-bahoaka nefa tsy ny famaritana ny satam-pazay mihitsy ho dinihana eo ametraka an'izay tsika zany zao raha ohatra ny lalàna lany tamin'ny folo sy roa arivo dia tsika ho mipetraka foana amin'ny lalam-panorenana zay napetraky ny mpanao gazety hafa teo hoe kianon'zareo hoe mitsipaka na miala amin'ny lalam-panorenana tsy miala amin'ny lalam-panorenana mihitsy tsika fa mifototra rino no iangana entina manatanteraka n'ilay zavatra zay ho atao dia lalàna zay ho apetraka